Riava malala ometsika voninahitra mandrakariva hatrany Andriamanitra no ny fitiavany, ny famindram-pony, ny fahasoavany izay arotsany amintsika isan'andro. Miarabantsika rehetra indray mandritra izao fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra izao ary manasanao mba hanondrika ny lohantsika hivavaka hangataka ny fanahy masina melohan'ny andrenesantsika ny teny izay hoentina amin'ity androany ity. Hivavaka isika. Andriamanitro rainay izay ny an-danitra, tera laza saotra tolotray ho anao. No ny fitiavana, ny famindram-po, ny fahasoavana izay arotsaka ao amin'ny fiainanay tsapanay isan'andro izany. Ankehitriny dia henon'ny teninao indray izahay. Mangataka Tompo ny ampaherezanao anay, ampitombo ny finoanay ianao ary mangataka izay ny anomezanao ny fanahy mba hahafanay mandray araka ny tokony ho izy ny teny izay ho resahana amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. I Tomasy mpianatra Jesosy. Androany dia hijery toe-javatra anankiray izay nahitanan'ny Tomasy isika raha mitanisa ny Matthieu, Marka, Luka sy ny asan'ny apôstôly, fa i Tomasy dia isan'ny mpianatra Jesosy. Dia toa eo amin'ny fitianisana fotsiny no ahitantsika ny tantaran'i Tomasy, fa toa tsy niaina akory izy. Fa rehefa mamaky ny filazantsara izay nosoratan'i Jaona kosa isika dia mahita toe-javatra maromaro izay nahitantsika ny finoan'i Tomasy izay resahako etỳ am-piandohana hatrany fa ny fahalalantsika ny Tomasy dia ilay kely finoana kanefa manana lesona mpinoana lehibe izay tokony ianarana avy amin'ny Tomasy isika kristiana ankehitriny. Andao hamaky ny Jaona toko faha 12 isika manomboka eo amin'ny andininy voalohany dia mahita ny soramandry sahady isika dia mahita hoe ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty. Izany hoe tsy resaka ny Lazarosy natsangana tamin'ny maty akory isika androany, fa hijery kosa ny amin'ny finoana sy ny tanjam-pinoana izay ananan'i Tomasy nandritra ity tantara mahakasika ny Lazarosy ity. Haintsika ny tantaran'i Lazarosy fa i Lazarosy dia naman'i Jesosy akaiky, i Maria sy Marta anabaviny ary Lazarosy ralahany. I Lazarosy nisy fotoana dia narary. Rehefa narary Lazarosy dia naniraka aloha, marary Lazarosy sakaizanao. Fa rehefa aveo dia maty mihitsy indray Lazarosy sakaizanao. Ny zavatra nisy dia izao. Rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra isika, mamaky ny Jaona toko faha 12 andininy fahaenina, dia izao ny zavatra niseho hoe noho ny ren'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra ny 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Naheno zany Jesosy fa narary Lazarosy fa nitoetra ny 2 andro teo amin'izay nitoerany izy. Ary hitantsika tsara hoe maty Lazarosy fa maty efa hoe farana indray izay Jesosy vao tonga. Zany hoe ny andro fotoana lavalava zany Jesosy izay vao tonga tany amin'ny Lazarosy izay efa maty indrisy. Ny hevitra izany fiandrasana izany, ny hevitra izany fiandrasan'i Jesosy izay vao tonga izany dia misy hevitra maromaro izay roson'ireo mpandinika ny Baiboly. Ny voalohany ohatra hoe ny olona rehefa maty dia tsy tena maty satria nanangana maty Jesosy tamin'izany fotoana izany. Nisy natsangana tamin'ny maty ny zanak'ilay vehivavy mpitondra tena, ka rehefa natsangana tamin'ny maty ireny karazan'olona maro samihafa ireny dia hozy izy ny Jesosy hoe tsy mbola tena maty ireny, tsy mbola tena maty ireny. Fa ny olona mantsy raha tsy ao anatin'ny 4 andro dia tsy tena maty, fa indraindray ny fanahiny dia mihodinkodina eo amboniny eo ihany ary mbola miverina tampoka rehefa avy eo ka mety mbola ho velona. Zany isan'ny finoana tamin'izany fotoana izany. Dia mandroso ireo mpikaroka ny Baiboliny amin'ny hoe mety antony izay niandrasan'i Jesosy 4 andro zany ny amin'ny hoe aleo mihitsy ho porofona amin'ireo jiosy sy ireo nanatitra maso fa hainy Jesosy ny manangana maty, hainy Jesosy ny mamelona ireo olona izay efa ndosiny fahafatesana.
Nanapory fony Jesosy ihany koa nandritra n'izany fotoana izany fa ny torimaso safady ny fahafatesana dia tahaka ny torimaso ary azony atao ny mamoa satria rehefa niresaka tamin'ny mpianana izy dia niresaka hoe andeha hamoa azy marary matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy ho Jesosy. Zany hoe noporifon'i Jesosy tamin'ny tantaran'i Lazarosy fa ny fahafatesana dia tahaka ny torimaso. Fa nahoana no niandry, nahoana ny andry koa ihany koa Jesosy. Isan'ny fitsapana ny finompianatra ny antony andrasan'i Jesosy ihany koa satria raha mijery isika ny tantara izay teo alohan'io eo amin'ny toko 10 dia nahita fa ny mpianatra zany Jesosy zany dia nanao karazana fanasitranana maro samihafa, ny paraletika, ny voan'ny paralelisa nositrany natsangana ary mandrakariva izy dia miresaka mandrakariva hoe voavela ny elokao ary rehefa nahita an'izany ny jiosy dia tezitra tamin'i Jesosy dia jereo ihany koa amin'ny andiny ohatra hoe tokony Jaona toko 10:30 dia ahitantsika ny tantara teo alohan'io hoe nitady hisambotra an Jesosy ny jiosy fa nandositra azy izy. Zany hoe vao tsy ela teo zany Jesosy no teo Betania dia lasa nandositra ny elantao ary rehefa niteny Jesosy hoe andao anasitrana azy zafady andao hamoa azy. Raha mijery isika ny Jaona toko 1:10 ny andininy 9 dia zao no voalazan'i Jesosy hoe zao no voalazan'ny mpianatra hoe hoy ny mpianatra taminy raby voaingana teo no nitadiavan'ny jiosy tora-bato anao ka hakandray va ianao. Zany hoe ny antony ialany Jesosy tamin'ny Betania sy ny alany tao amin'ny toerana io zany dia satria saika hamono azy ny jiosy ary nandositra mihitsy izy araka ny hitantsika eo amin'ny Jaona toko 10:7 nandositra mihitsy izy niala tao amin'izany toerana izany. Fa eto zany dia zao hoe andao hiverina any dia jereo ny mpianatra rehetra ahoana ozy izy mpianatra ozy izy hoe voaingana teo no tadiavan'ny jiosy tora-bato anao ka hakandray va ianao. Dia namarina zany reto mpianatra reto natahotra neny io voatora-bato indray raha miverina indray dia anahoana indray zany vao teo ny saika tora-bato dia zao dia hiverina ny Betania indray. Fa jereo ny tanjam-pinoany Tomasy ilay mpianatra Jesosy, jereo ny tanjam-pinoany Tomasy eo amin'ny andininy 9 dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho Tomasy izay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ry malala, ny mpianatra Tomasy ilay heverintsika fa kely finoana, ilay heverintsika fa tsy mino raha tsy mahita. Rehefa natahotra ny mpianatra rehetra namany, izy kosa nilaza manao hoe andeha isika mba hiara-maty aminy. Zany no tanjam-pinoana izay tokony hananan'ny kristianina ankehitriny. Zany no tanjam-pinoana izay tokony hiainan'ny kristianina sy ireo mpianatra izay mpanara-dian'i Jesosy ankehitriny. Ireo mpianatra izay natsoiny amin'ny fomba manokana dia tokony ho mpianatra vonona na niara-maty amin'i Jesosy aza. Ny amin'ny mampianatra dia zao manaraka an' Jesosy any amin'izay alehany. Ary na manahoana na manahoana fahasarotany fiarahana amin'ny Kristy dia tokony ho vonona mandrakariva isika niara-maty aminy. Rehefa nilaza ny mpianatra hoe vao teo ve no saika hisy hamono sy tora-bato anao, ny valiteny tsotra nambaran'i Jesosy na asainy Tomasy ny teny hoe hiara-maty aminy dia tsotro amin'ny 5 manao hoe Jesosy namaly hoe 12 va ny ora amin'ny ray andro ary raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafatohina izy fa mahita ny fahazavany zao tontolo zao. Ry malala, rehefa nandrean'izany tenin' Jesosy zany Tomasy ny amin'ny hoe 12 va, 12 ora va ny amin'ny ray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy fa mahita ny fahazavany zao tontolo zao. Ary eo amin'ny 7 dia toizan'i Jesosy hoe fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohina izy satria tsy misy mazava ao aminy. Fantatry Tomasy fa rehefa mbola eo ilay fahazavana, rehefa mbola eo Jesosy, na iza mety hikendy hanisy ratsy azy
eny na dia ho tonga hatramin'ny fahafatesana aza dia izy hoe andeha koa isika hiara-maty aminy. Ny lesona ara-panahy izay tsoahana ary zaraina amintsika amin'ity androany ity dia zao hoe ao anaty aizana izao tontolo izao mety matahotra ianao, mety manahy ianao, be fanahiny ianao ny amin'ny toe-javatra ratsy rehetra izay mety izy io, ny amin'ny fanenjehana mety azo anao, ny amin'ny fitaka mety azo anao, ny fampahoriana mety azo anao, mety matahotra ianao. Fa hoy Jesosy hoe raha toka mandeha amin'ny atoandro ianao dia tsy mba ho tafitohina. Mbola eo ilay fahazavana izao tontolo izao. Jesosy Kristy no fahazavana ary ianao koa atsoa no fahazavana. Raha miara-mandeha aminy ianao eo amin'ireo fiainana diavinao, eo amin'ny lalana izay izoranao, ninona mety mampatahotra anao, eo izy hampahery, eo izy hampitombo ny finoana, eo izy hampatanjaka. Aza matahotra. Ny Isaia 1:7 dia miresaka amintsika, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Zany lesom-pinoana avy amin'ny Tomasy izany, izay vonina ny ho faty hiaraka amin'i Jesosy. Tsy matahotra izy satria miara-mandeha amin'i Jesosy. Zany dia isan'ny tanjam-pinoana tokony hananantsika kristianina ankehitriny. Mafy ve ny ady am-piainana izay atrehanao? Mafy ve ny fiakaran'ny vidim-piainana iainanao? Mafy ve ny fitsapanao anatin'ny tokantranonao? Ny zanakao, ny vadinao mety betsaka ary mampanahy anao no avy. Rehefa malala, raha miara-mandeha amin'ny mazava ianao dia aza matahotra, miaraha mandeha aminy. Fa na dia ho faty aza hozy izy Tomasy dia hiara-mandeha aminy aho, ndaontsika hiara-maty aminy. Ny tiany Tomasy resahana ihany koa dia zao hoe rehefa alehany Jesosy, naiza alehany, andao hiaraka aminy. Mety anohany ianao misy fanapahan-kevitra tokony ho raisinao any amin'ny fanarahana ny Kristy, ny amin'ny fanapahan-kevitra ny fanarahana ny fahamarinana mety ho fantatrao ihany koa, fa misalasala ianao, mety hamoy asa, mety hamoy fianakaviana, mety hamoy ankonana. Andao hanana fahasahiana tahaka ny an'i Tomasy hoe andeha hiara-maty aminy. Fa haitsika tsara fa na dia maty aza dia mbola nitsangana indray. Zany no fanantenana izay atolotry ny ten'Andriamanitra antsika amin'ity androany ity, fa isika dia manana ny mazava ka tsy tokony hisy atahorantsika ny amin'ny fandehanantsika amin'izao fiainana feno aizina izao. Koa ny tompo hitantsika mba hananantsika izany tanjam-pinoan'i Tomasy izany, izay mahasamy teny hoe andeha hiara-maty aminy, hanaraka an'i Jesosy naiza le antsika, fa isika dia manana ny mazava ary Jesosy Kristy hampahery amin'ny toerana rehetra izay ilain'ny tompo hitantsika. Andao hivavaka isika. Tompo malala misaotra satria mampitombo ny finoana ianao, mampitombo ny fahalalanay, fa izahay dia tokony hana tanjam-pinoana izay tsy matahotra na dia ny fahafatesana aza, ary tsy matahotra sy tsy miemotra amin'ireo sedra marobe izay mety ho lalovanay. Koa ampitomboany finoana isan'andro ary atanjao isan'andro izany mba hahafahanay mijoro mahatoky tahaka ny Tomasy. Dia momba ny fiainany tsiraray avy izay mandre ankehitriny mba hanananay izany finoana matanjaka izany, satria tonoana ary angatana amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen.